Jesosy sy ny ray dia iray ihany. Izay mahalala ny zanaka dia mahalala ny ray. Manasanao hiaraka andinika amiko izany loha hevitra izany. Miarabantsika rehetra indray tafahona somatsara amin'izao talata fa folo ny volana desambra izao miazakazaka ny fotoana kanefa dia fifaliana hatrany miaona aminao miaona amintsika tsiraray avy ka dia andeha mba hifanofatanana isika hosolo ny fifandraisan-tanana. Ny fiadanan'ny tompony no haninika sy hamino ny fonao ampiarahantsika mandinika izao ten'Andriamanitra izao. Elohan'ny andiniantsika izany nefa dia manasanao mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra anao izahay fa mbola omenao tombotsoa hiaraka andinika ny teninao. Melany tsy fahatanterahanay ary ka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Ankehitriny ary dia irinay ny fanehoana masina mba ampitoerinao aty am-ponay ary ampianatra anay mihitsy aza ny teninao. Dia mitahenika io izao mpiara-midinika amiko izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy rangatany ny vavaka. Amen. Ry mpiara-midinika namana isany miroso mandrakariva isika amin'ny fandiniantsika ny momba n'ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Manerana ny filazantsarany Jaona mantsy dia mampafantatra antsika mandrakariva ny amin'ny ray Jesosy. Izany hoe manazava, maneho ary imbetsaka mihitsy Jesosy ny manambarana izany. Tena imbetsaka Jesosy. Ary eo amin'ny fandiniantsika ny bokin'ny filazantsarany Jaona dia maneho antsika fa Jesosy no solon-tenany rainy eto an-tany. Ary tonga nofo mihitsy Jesosy mba haneho ny sitrapony rainy. Raha ny marina zany dia izao, nambarany fa nianao ny sitrapony rainy fa tsy ny azy noho ny tadiavon'i Jesosy. Izay ny voalaza amin'ny filazantsarany Jaona toko 5 ka ny 7. Filazantsarany Jaona toko 5 ka ny 7 dia izao ny voalaza manao hoe raha izao ihany dia tsy mahay manao na inona arak'izay reko no hitsarako, ary marina ny fitsarako fa tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapony izay naniraka. Zany ny fiainan'i Jesosy, manao ny sitrapony rainy. Dia mametraka fanontaniana hoe ary mba ahoana kosa ny fiainako? Sitrapony izy no ataoko, sitrapoko ve? Sa ny sitrapon'ilay amonjy ilay tia antsika. Mazava tsara zany fa ny lefitra tanteraka teo amin'ny rainy Jesosy amin'ny maha-olombelona azy. Nolazainy Jesosy mandrakariva fa ny rainy no naniraka azy mba hamita ny asa. Ny rainy no naniraka azy mba hamonjy ny taranak'olombelona, ary ny rainy no naniraka azy mba hamonjy ahy sy hamonjy anao. Manambara ny asany ny rainy. Nambaran'i Jesosy fa naniraka azy ny rainy mba hanaovany asa fanompona, ka amin'ny alalan'ny irery ihany no ahafahan'ny taranak'olombelona manatona an'Andriamanitra. Amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany no ahafahantsika manatona ny ray. Koa ataovy izay hahatonga antsika ho eo akaikin'i Jesosy. Andeny ho jerentsika ny voalazan'ny filazantsarany Jaona toko 7. Filazantsarany Jaona toko 7 ka ny 5:10. Filazantsarany Jaona toko 7 ka ny 5:10 dia izao no voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko 7 ka ny 5:10. Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe tsy ahy ny fampianarako fa an'izay naniraka. Jaona toko 8 ka ny 9:30. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amin'ny Jaona toko 4:10. Filazantsarany Jaona toko 4:10 ka ny 7:20. Filazantsarany Jaona toko 4:10 ka ny 7:20 nanao amin'ny vaky teny takan'izao manao hoe
Jesosy namalika anao taminy hoe raha misy ty aho de hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ty azy, ary ako aminy izahay ka honina ao aminy. Ry mpiara-mianatra namana isany mahatalanjona ny fanambaran'i Jesosy mikasika ny fifandraisana misy eo aminy sy amin'ny ray. Ambaran'i Jesosy fa ny fampianarany rehetra dia fampianarany rainy, ary zay rehetra lazainy dia avy amin'ny rainy. Zay le hoe Jesosy dia nilefitra mandrakariva tao amin'ny sitrapony rainy. Ary zay ny mahafinaritra, ary zay nahatonga Jesosy ilaza aminy hoe izy sy ny rainy dia iray ihany amin'ny fanehoana ny fitiavana ny taranak'olombelona sy ny famonjena antsika olombelona. Ary fanambarana mihezinezina manahoana moa ny fahafantarantsika izany hoe Andriamanitra dia te hamonjy antsika, Jesosy te hamonjy antsika. Zava-dehibe izany amin'ity andro antika ao zao, izay mahalala ny zanaka dia mahalala ny ray, izay mino ny zanaka dia mino ny ray. Koa amin'ity andro an'ity dia tia ampisaintsainanao manao hoe iova manahoana moa ny fiainanao, manahoana ny fiovam-ponao amin'ny fahafantaranao an'izany sy ny fifandraisana eo amin'ny Kristy sy ny rainy izany. Manahoana ny fihetsem-ponao ny amin'izany hoe Andriamanitra ao amin'ny Kristy dia te hamonjy anao. Izany fampisaintsainana izany indray no tiako hampahirezana anao, mahireza fa misy Andriamanitra izay te hamonjy mandrakariva anao sy ny ankohonanao. Dia mirahary tontolo andro feno fifaliana, feno fiadanam-po ho anao indray raha tia mpamarana izao tinitinika izao isika. Dia hivavaka isika ary. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay ndraika namelanao anay andinika izany teninao izany. Petraka mandrakariva ampilatananao ny momba anay sy izay mahakasika anay, ary tehirizo am-ponay izany teny izany. Afaka tonoina sy gnatana aminara Jesosy Reliany. Amen.